Hijery kosa moa ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny fanomanana ny fetin'ny krismasy isika ao ihany koa ny kanto ho an'ny endriky ny zaridaina sy ny ao an-tokantranonao anisan'ny zavakanto moa izay efa manomboka tafiditra tsikelikely eto amintsika tokoa ny fambolena sy fikarakarana ireny karazakazo antsoina hoe bonzai ireny fikarakarana manokana no tsy maintsy atao amin'izy ireny moa raha ny fanambarana sy ny fanazavana ataon'ireo mpahay momba an'izay arantsika avy hatrany ny fanadihadiana araka ny fiheverany bonzai ary mety hampisy voka-dratsiny amin'ny hazo izany dia izy tanteraka nefa izany raha nambaran'ireo mpikarakara manokana momba ireny hazo avadika ho zavakanto ireny satria dia efa misy ny teknika manokana amin'ny fikarakarana ireo hazo ka mba hazakan'ny fakany hazo ny sakafo izay laniny ravinkazo dia hena araka izany ny fetrany sakafo tokony ho azon'ny hazo ny raviny ny tanjona moa dia ny hazona karazan-kazo kely vatana ary manome endrika zavakanto. Bonzai zany dia zavakanto japonais ny bonzai zany hoe ny tena fotoatiny zany dia zao alaina ny hazo anankiray dia akelezina ny tsy avela hitombo ny hazo anankiray atao anaty tavy anankiray na pomo zany sy laby anankiroa io baolina zay dia zay le tianytenena hoe hazo ambolena ao anaty tavy zay ny atao hoe bonzai. Ino ny tena hoe ilana azy ity tsy mampanina an'ilay hazo ve zay hoe terena ho kely zay izy. Ny bonzai zany efa zavakanto efa ngambany efa tany amin'ny tonjato fasivo valo amby folo tany no nitsandrahan'ny japonais azy haitsika moa fa ny japonais mpanatsara zavatra be le izy mifantenapetraka izay foana hoe manimba zavatra mampijaly zavamaniry diso satria zao le izy miaraka amin'ny fanamboarana ny raviny arakaraky ny abetsaky ny raviny abean'ny fakaninanany an'le sakafo zany ka atao amin'ny teny vahiny hoe équilibré zany ny raviny sy ny fakaminana an'ilay sakafo ao anaty tany. Ny le varotra fampirantiana zany efa fanao isan-taona ihany fa amin'ity zany somary natao hitatra kely ny faharetany. Izy io zany dia atao amin'ny tsy maka lokala fa atao amin'ny fanaovako fikarakarako ny bonzai ihany manomboka amin'ny 12 Desambra ilay izy hatrany amin'ny 12 Janoary amin'ny taona ho avy zany. Izy io zany dia vente exposition afaka mitsidika ny olona sy mividy ary mariana fa sur rendez-vous le izy efa tsy maintsy ame contact moa angamba. Amin'izao akatoko ny fety izao indrindra dia azo atao tsara ny manolotra fanomezana ny bonzai tsy voatery ho fanomezana fotsiny ihany anefa fa azo atao ihany koa no mividy azy ireny ka atao haingo ao an-trano manomboka ny 15 ny volana Desambra izao ka hatramin'ny 15 ny volana Janoary araka izany no ahafahana mahita ireo karazana bonzai eny Ivandry.